Coucou daholo zanagasikara mbola avy raikitra indray ny tatasika rehetrarehetra resaka Wendy Catalina indray zany ny vaovao malaza androany dia mba hiresaka koa zany tenanay mba hoe manana vaovao tiana ho ampitaina amina rehetrarehetra sa hoe ahoana ny tianareo hiteny sa hikombava tsy maintsy hiteny aza nga nafalinareo na test tsy maintsy hiteny fa zao ny zavatra mampalahelo ry zareo dia hoe lasibatra foana ny vehivavy anaovan'ny lehilahy anazy ary mbola tsy reraka foana no miteny sy milaza indrindra ny tovovavy malagasy le sipa maimbo vody sipa molamola saino ihany raha mbola mpianatra indri raha mbola bandy mpianatra miaraka amindri dia tadio tsara fa kilalao ferahana rehefa mbola tsisy ferahana matotra. Eto zao Wendy olona efa lehibe, ny olona miaraka aminazy lehilahy efa lehibe nefa mbola misarigaigy ihany. Tsika tsy akala zavatra lavitra be hoe inona ny adihaditsika fa ato anatin'ny commentaire isika rehetrarehetra no akalesona dia hojerentsika hoe aiza ny zavatra tokony angalantsika lesona mba aizantsika mandinika ny tokony atao. Nandefa publication tatony mamani Catalina hoe anaka ny voly rehetra dia mila zezika, mila lotoina ianao mba ahafahanao mitombo tsara. Raha tsara fanahy aminao daholo zao tontolo izao tsy ho grand mihitsy ianao raha ampitso. Ny vatosoa dia mila kikisana vao hita ny hatsarany. Ny volamena dia mila dorana mba hampivoaka azy. Ny petit rehetra dia nandalo ny mafy avokoa izay vao grand. Mitombo anao ny mampitombo anao ny fisian'ny olona tsy misy fisainana sy hevitra aminao. Mahereza ianao anaka, mila zezika ianao. Mamanao tia sy tsy mahavoy anao. Dia ahoana ny rehetrarehetrarehetrarehetrarehetrarehetrarehetra amin'izany? Marina daholo ny zavatra lazain'ny mamany rehetra. Ianao raha ohatra ka hoe manao tsara androany dia mahagaga fa le zavatra tsara ataonao tsy mba hitan'ny olona. Fa raha ohatra hoe misy kilema kely ataonao iny no tonga dia menaka daholo ny alika rehetra hitantasika sy hanaratsy ny zavatra ataonao. Dia izay mampagaga amin'ilay olombelona ihany koa fa maninona ny olona. Io zao raha vao resaka hoe vody commentaire lava reny be sy lava be le izy. Nefa dia mahagaga raha ohatra ka torohevitra be dia be ny torohevitra tsisy mijery tsisy manoatra commentaire dia fa maninona ka ilay olombelona ny hoe voasarika amin'ny zavatra ratsy fa tsy mba miezaka manao hoe andeha hianatra n'ity zavatra mahasoa ity zahako fa mety aminako le izy. Ovakitsika ary ny commentaire dia ato amin'ny didaloso koa zany. Didaloso koa tonga dia mahita zavatra lazaina. Hojerentsika ary ny commentaire ny didaloso. Be dia be moa zany ny olona test. Tsy hoe misy zavatra marina ihany koa fa lazain'ilay ry fa amin'ny ankapobeny le lehilahy dia resaka saim-body foana mahafinaritra ny rony sy ny fahafinaretana ranofo mahafinaritra anazy dia hozy sy didalosy ato hoe tsy maninona io matsiry foana io bandy ka nanao publication Wendy sy ny olona miaraka aminazy ato noho ny fiarahan'izy roa dia tsy haiko mety nikotiko nga amin'ny didalosy dia tsy nahazaka sa hoe inona ny antony. Tezitra be daholo ary ato ny mpanao commentaire ka izay moa zany le atao ato anaty Facebook eto hifanandrina sy anao zay analava ny lelany. Dia mamaly prince Rajonarivelo hoe efa tena misy toetra be ohatr'izany mamaly ny didalosy io dia mamaly indray lovasoa atao ambany zaky dia efa elany tsy nirevany io didalosy io zao vao maika hita tsara ny toetrany. Eny ny olona moa amin'ny ankapobeny tsy dia azo tsaraina hoe amin'ny endrika ivelany fa matetika aloha hoe rehefa mizatra matetika amin'ny olona ianao dia fantatra eo foana ny toetrany hoe ratsy lofa ity olona ity na tsara saina. Anjarany tsirairay mandinika anazy dia raha ohatra moa ka mahafinaritra aminao miaraka amin'ny olona iny dia afaka tohizanao moa raha ohatra ka tsy tianao dia afaka miala lavitra ianao mba hisorohana ny loza mety hitranga any aoriana any satria ny olona rehetrarehetra mety tsy fantatra daholo fa tsy mena mivadika. Mamaly indray volana nirintsoa ty dommage tsy mety amin'ny gaso zany misy olona miteny mahitsy izany fa le ankolaka mandoka mety tsara velatsy ihany no mety aminy. Tsy hitako izay olanareo amin'ilay terme
matsiro franchement. De hitanareo eto zany zao amin'ny ankapobeny i tsiry de nitiny zany le hoe tsy miteny direct fa miolakolaka, de arakaraka ny tsirairay io zany. Le rehefa manao zavatra zany de tsy mba manao zavatra direct fa tsy maintsy mbola miolakolaka eny. Raha ohatra koa ka ilely zao de tsy ampidirina anatin'ny fory le bibity fa somary atao ery ivelany ery de zay zany le miolakolaka atao ohatran'izay le izy. Fa tsy azo atao tonga de mahitsy be hoe aletika any le izy, tsy mety le izy. De mbola misy mamaly ihany ato amin'ny ambany hoe tena gaga averiko fa mba olona kaiky. Tezitra toy Sandy. De mba maly ihany ato mikay voile la porte. Misy anokatra varavarana koa atsoatsy. De misy tapatsinay ka ny commentaire moa zany magaga de tsy maintsy misy foana le olona tapatsinay na any efa misy fahoriana de mbola misy mitsikakakaka de manao tapatsinay ihany de ato mana kay inona koa le tianao lazaina didalôsy. Misy karazany roa ny tiany didalôsy lazaina amin'ny hoe matsiro miaraka aminazy, tsy hoe le resaka lely ve ny tiany didalôsy lazaina sa hoe matsiro le miaraka mifampidereny amin'ny eny amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra eny tsy hay. Le tsirony hoe tsy mampiova ny tsirony io zany, maka tsirony tsara zany, tsy hoe didalôsy ve maka tsirony sahoana. Io ary zay vao matsiro satria ohatrany hoe hena efa vita préparation sy assaisonnement tsara de mandray vonona sisy. Tiako saraka tonga de manapatsinay be iza manoratra anty Ndraka Razakarisoa. Zany ve Razakarisoa? De tonga de mandray tonga de vonona zany la fa tsy vita le hoe mbola anomana la hoe andeha atahoana manasa de atao mahoana mikarakara de atahoana mamono an'le izy fa tonga de fa vonona tonga de eo basy. Ay, de zay zany. Tanareo zany natao samianana ny tiany olona rehetrarehetra fa raha mety aminao le izy de zay zany tiavy, raha tsy mety aminao le izy de lao. Lay bandy akamatampotampoka. Io tsy hay hoe maninona. Merci tena. De ato moa zany misy tia le resaky didalôsy koa ny sasany. Tiako sa tena tiako e. Hitanareo? Andrena antenaina nanoratra zay. De nijery an'le vidéo didalôsy zay ndray koa zany resaka ny ato tehary ambany eto. Maka am'izay didalôsy coach ampianatra anao amin'ny hevitra amin'ny réseaux sociaux sy anananao diplomatie rehefa maneho hevitra. Fa isak'izay manao réaction ianao de manondrana ohatr'izao foana. Vao aingana kely le resaka orchidée iny de zao ndray manimba ny imaginao ilay izy. Manjary ataon'ny olona hoe BG fotsiny vao miteny de manafo toiny. Misy mananatra be zany didalôsy ato. Rehefa tsy te hakakotra ianao ampianatra anao an'io hevitra de manaova ohatran'ireny olona malaza tsy manao réaction amin'ny réseaux sociaux reny. Fa efa firy taona zay de ohatr'izao foana ianao. De avy eo de hanao excuse publique ohatran'ilay tamin'ny orchidée indray hoe nisy pirate te ohatr'izao hoe. Ka zay zany le mampiavaka ny didalôsy raha ohatra ka fahitantsika anazy sa hoe mampiavaka ny didalôsy zany de le mba hoe manondranondrana kely any anaty commentaire eny. Nefa zareo raha mijery ny olo malaza rehetra erak'izao tontolo zao isika de tsy misy olo malaza mamaly commentaire any amin'ny rehetrarehetra zany. Mijerezanka ianareo Instagram ohatra hoe Angelina Jolie. Misy Angelina Jolie mamaly ny commentaire nareo ve ao anaty Instagram ao? Mbola tsy nisy zany. Ohatra Brad Pitt. Mbola nisy Brad Pitt namaly commentaire ny olona ve eo? Na 1 million raha ny commentaire mipetraka eo mbola tsy namaly izy. Fa any malagasy vao mihetsika kely olo malaza tena tonga de ao commentaire mamaly. De mila mba miezaka mianatra kely zany tsika ohatra hoe mba mangahataka kely ny any ivelany zany raha mety amintsika le izy. Mba manova famindra kely zany tsika mba hoe mivoatra kely sa hoe ozy nareo. Mbola misy ihany. Misy olona de hors sujet mihitsy tena lafatra be kosa reo zao de nefa mody atao an'izany. Ka zay ko samy manana ny eritreriny olona rehetrarehetra tsy voatery hoe hitovy. Samy manana ny eritreriny daholo ny olona rehetrarehetra. Marina mihitsy zany, tsy vita mibôgôsité ny fiainana fa tena ilaina koa mba misy zavatra atidoha raha afaka maka diplôma vao maika tsara. Hitanareo zany?
ity tarehantsika ty mbola hoantotra mbola iroraka be ohatry ny alika ary rehefa antitra isika dia tsy misy fijery intsony fa kosa tsy ity vatantsika ity dia tsy io vatany ivelany io ny tsaranantsika fanofotsika raha tsara fanahy isika na ratsy tarehy be ohatra n'inona tsaroan'ny olona foana ny soa nataonao ny olona nanao soanao na dia nanao ratsy anao ary ny olona nanao soanao iny indray androany raha ohatra ka maty tampoka ianao ohatra tsy maintsy alahelo iny olona nanaovanao soa iny izany mahaiza foana mizara tsara sy hafaliana ho an'ny olona rehetra amin'izay mba ho tsaroan'ny olona rehefa se frige sy vanessa no mikomandy sy mahay vava atsy tsisy beda fa raha rehefa dida dia kianinareo foana tay alefa zany re zay le volahy ao koboko fa nga le mpanao politika ny mila diplomatie maefa indray manoratra zay resak'izay ka io le amin'ny ankapobeny moa samy manana ny tiany olona rehetrarehetra dia tsy afaka hoe tsisy ifanomezantsiny io raha mety amintsika dia raisitsika raha tsy mety amintsika dia dadaboutany fa tsisy olana anga moa zay mahafinaritra anao ny tokony atao olombelona manana ny personnalité an'izy tsy izay afinaritra ny spectateur anao atao eto fa izay mahafinaritra ny tenany ka zay zany samy manao izay mahafinaritra ny tenany daholo zany tsika rehetrarehetra eto fa tsy voatery manao mahafinaritra ny rakotona rabe na ibrozy na aketaka isedra liana nanoratra zay commentaire zay dia hoe afaka miteny izay tiany na hita fa marina ny zavatra lazainy efa vita iny na tsisy resaka ary zavatra efa misy an'izy afaka miteny izay tiany tenenina izy fa tsy izay mahafinaritrinareo ny ataony dia zay zaniko azo atao bla 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 daholo zao ve ny toetrany hypocrite cochon daholo inona zao ny olana be amin'izany fa raha anareo zao ny lazainy hoe matsiro dia falinareo ny sasany zany mahita izay hoe makakotra misy mitady ady indray aho aoka izay raha ngala miady mba mahaiza mivakativa inona ary ty fandrangitra fotsiny atona commentaire tody aloha zao any ambadika any tonga dia tapaka be tsy nahiny mahita ny commentaire anareo matsirina dia masika azy ohatra mihinana kimchi izany efa nihinana kimchi le didalozy vao miteny dia tsisy ilavana azy foana ny atao mannequin tsy miteny sy acteur mianatra tsy enjery izay lazaina ihany no mety aminy sinon cookie vidéo zareo personnalité zero classe manimba le sary amin'ny costara sy ny sisy reny reraka ny marika mampiakanjo aminao fa on ne peut pas tout avoir coup dans la vie mahasatra aloha didalozy ahoana moa nareo rery no hoe sady efa BG no mbola intelligent classe ny sisy chacun sa croix rehefa ifandromahan'ny olona anaovana selfie atao haingo tsara haingo ny télé dia efa misaora dia mety alaza indray io rehefa atao zay zany le mampiavaka ny didalozy le resaka selfie sy ny tany dia eo zay fotsiny zany le mampiavaka amin'ny didalozy le resaka ankoatra tsomy mahita lazaina mihitsy dia soalavo ay amendry tohizy foana tsara vitanao marina izay tsy nety sy manity sy mirary soa be dia be courage foana dia ito zany ho any Wendy ito commentaire ito fa tsy ho an'ny didalozy akory sambatra lesy ianao misy mama mankahery ohatran'izao dia tena marina zany ry zareo ary indrindra koa ny ray aman-dreny dia mba mahaiza ny ray aman-dreny maka mifonina ankizy satria rehefa latsaka anaty lavaka ohatr'izao ny ankizy dia mila fitiavana avy amin'ny ray aman-dreny na ny torohevitra kely ohatr'izao dia efa mahafinaritra ny ankizy dia mba tsara kokoa ny ray aman-dreny mba maneho fitiavana ohatr'izao tsara nye zany mampiadana ary na ny adi-tsain'ny ankizy ary dia efa mba lasa miala kokoa le izy avy eo na adala na endrina maditra ny zanany dia tiany foana même quand tout le monde est contre toi ta mère sera toujours de ton côté marina mihitsy zany nefa zareo mampalahelo amin'izao fotoana izao dia misy nefa ny ray aman-dreny tsy tia zanaka ina moa zany manao fizarana amin'ny tanila ny sasany tiany dia sasany tsy tiany fa ho anareo le ray aman-dreny manao fizarana amin'ny tanila reny dia mba tongava saina ihany satria anareo rehefa antitra indray androany dia ny zanakareo no antoko no avinareo ane ny zanakareo ny tsy maintsy andeha malibabena noho izany dia mahaiza mizara fitiavana ho an'ny ankizy ary ny ankizy ihany koa dia mila manome fitiavana ho an'ny
ray aman-dreny satria zay le fitiavana. Et même quand tout le monde contre toi, elle reste ta meilleure amie. Tu devrais lui dire ce qu'elle représente pour toi avant qu'elle ne perde la vie. Avec le temps, on comprend que maman avait raison. Afayani mam. Rehefa mitendra nga dia ampiana teny frantsay, ampiana teny gasy, dia ampiana ohatr'izay dia zay indray a. Rehefa teny gasy dia teny gasy, teny frantsay dia teny frantsay. Eny e, tsara ihany aloha ny mahay miteny vahiny fa laingalainga zareo a. Dia ato ambany, tsy nampoiziko ary mety omaly sady faly zany ahitany resaky mamany Wendy nampaherin'ny zany any amin'ny zavatra nandalo. Satria noho ny fitiavany vadiny nanaovany ireny. Fa misaotra mamany Wendy manana reny manana anao. Courage. Zay. Le lehilahy aloha dia tena mahagaga sy mampalahelo mihitsy fa dia tena hoe tsy azo itokisana nefa na dia ny olo tianao. Ny olo tianao akaiky izao ara dia mahavita hoe mivadika aminao rehefa tena ho avy tokoa. Be dia be aloha zany. Tsy tadidinareo ve le tamin'ny 2019 teo sa 2018 nisy mpivady anankiroa tena mifankatia nanao mariage be nanao zavatra rehetrarehetra dia nidongy hisaraka le ria madama nefa tsy nety hisaraka fa na hoe mbola miaraka aminazy dia inona nataony nipozinina aloha dia mbola tsy nety hisaraka ihany ramatoa dia ny farany any novonoly le ria le niaraka izy anankiroa nandeha nakany amin'ny alaala be tany dia vonoly le ria nandeha tamin'ny moto dia maty tokoa ramatoa. Ratsy ange zany olo tianao vadinao zao mahavita mamono anao. So zay efa maty efa ovily ny madama kely dia raha lehilahy moa tsy hoe efa mbola migatra avy amin'izao efa afaka tsy haintsika intsony toy kitanareo zany na dia ny olo tianao akaiky izao ara dia mahagaga sy mampalahelo fa dia mahavita mivadika aminao. Tsy misy tandroka tokoa ny ratsy a. Nefa zareo a zavatra atao rehetrarehetra manapetra daholo. Manao tsara ianao androany. Misy vokatra tsara tsy voatery androany fa afaka volana na taona maro tsy maintsy hifaly aminao. Manao ratsy ianao androany ho hitanao tsara ny vokany iny. Tsy voatery androany fa afaka volana na taona maro. Amin'izay ianao dia manenina tsara sy mitomany tena takizay. Fa amin'izay fotoan'izay alahelo sisany atao. So, afa ihany mamy. En tant que mère, j'ai mal et en tant femme aussi. Ka zay atao ahoana moko. Lasa miteny frantsay daholo koa le malagasy ato a. Courage sola voay amindra. Oui, mahafinaritra le mifanohana ohatr'izao fa ahoana hoa le bisou maly ohatrany toka takotakomana be. Omeo ana ilay peratra nomeny fleur d'eau akia. Dia efa manina moa zany nomena anazy le peratra fleur d'eau. Teo mitady ho sipa fleur d'eau ndraiky alany ty a. Iza ny anarany Fity. Mahita an'izao fleur d'eau tonga dia mikontakta Andry Rapide izy hoe aizy Fity. Dia ahoana zany ry Fity a. Za miaro azony vehivavy. Manaraka indray. Tu seras belle, ne changera pas les jaloux vont maigrir. Je te souhaite d'être heureuse. Tu mérites un gentleman comme ton fiancé. Surtout gardez votre vie privée. Ne montre à personne, surtout ici, que ne montre à personne, surtout ici, nefa dia vao androany ary tsika mety publication fa manao ina moa zany manao fety vaovao Wendy satria amin'ny alalan'ny olo tiana anankiray. Dia zay moa zany le ataony atao amin'ny réseaux sociaux ato amin'ilay tsisy atao dia vao mahita zavatra kely dia kria raikitra indray ty e. Tsy misy lafatra. Raiso ny lesony azo atao ihany koa ny manarina. Tena marina zany. Tsy misy olona tonga lafatra sika eto ambonin'ny tany fa maka lesona. Ina le izy le lazaiko tamin'ny herinandro tamin'ny vidéo mianatra mandalina dia mikaroka izay vao mampiatra. Efatra ny zavatra tokony lalovana zay vao hoe mila manatanteraka anazy isika. Ohatra tsika mianatra zao, mianatra tsika any am-pianarana. Tovozy foana ny fianarana, misy ny fiainana madinidinika any ambadika eny raha mbola mpianatra, mbola zasy tsika tsy maintsy mianatra, mbola tanora tsika tsy maintsy mianatra. Rehefa lehibe manambady tsika tsy maintsy mianatra. Ny fianarana atao rehefa hoe lehibe manambady a, afaka mianatra fivoarana tokantrano, afaka be dia be ihany koa ny resaka en ligne, mianatra lalam-piainana be dia be, mianatra ny fiainana vady, inona ny tian'ny lehilahy, inona ny tian'ny zanako. Fianarana daholo zany. Tsy voatery am-pianarana ihany ny fiainana fa na ny fiainana eny fiarahamonina ny zavatra atao ihany koa lazain'ny vavy ihany koa dia mila ianarana.
De zay mba ampitako ianareo ihany koa. Sarotra ireo amin'ny ankapobeny tsy dia olona nianatra loatra fa ny zavatra hitako eny amin'ny fiarahamonina eny no angalako lesona dia zay no angalako fiainana. Kena koa fa zaka tsy voatery hoe tonga lafatra fa manana adalako sy ny akekeko sy ny avendranako. Fa miezaka foana ako zany mba hoe mba manao tsaratsara lesy mba ampamety alesy mba ampilamina saiko ihany koa dia mba hozaraiko anareo le izy. Anaky vehivavy ianao, orenana aoriana, atoroy zanakao fa fianarana no lova tsara indrindra. Tsy misy dikany weraera sy ny placement de produit fa aleo mianatra dia mikiry ny sondrotra amin'ny fiainana. Dia tena marina aloha izay. Ka inona moa izany ny lesona tiantsika atao satria efa lavalava ny resaka dia ny hoe ny fiainana rehetrarehetra dia fianarana zareo. Tsy androany ihany ny fiainana fa mandra-pikipo voamasontsika. Raha manao zavatra tsara isika dia tsy maintsy hijinja vokatra tsara. Ka aleo manao zavatra tsara foana satria indray androany inge tsy maintsy ho zazakaintsika ny vokany. Dia avy eo indray tsika manenina avy eo amin'izay zavatra izay. Wendy zao io amin'ny hitantsika io mino fa hitantsika daholo ny commentaire laza izy any ambadimbadika any hoe tsy izy, tsy tena izy akory io. Dia tsy fantatritsika moa zany hoe mety hoe olona tsy tia anazy ihany koa le izy na hoe ahoana. Fa io moa zava-misy dia io zany aloha zany no jerentsika eo ny amin'ny rehetrarehetra. Fa raha toa ka manana fantaniana ianareo dia apetrao amin'ny commentaire ny fantaniana tianareo apetraka. Raha toa ka hoe manana vaovao ihany koa ianareo ohatra hoe tianareo alefa any amin'ny TikTok, Instagram, YouTube dia apetrao aty aminahy fa afaka ho partageko ihany koa. Ary ambadika ary zao misy olona manao sary ny Wendy dia ity kosa aloha Photoshop fa tsy tena izy, tovovavy manaja vady dia atao ngeza be ny vodiny Wendy. Dia inona no tiany atongavana mety dia tsy mazava ny vodiny ny lohany mba égal firy zany. Ny vodiny miampy lohany zany mitovy ngeza ny vodiny lohany dia égal iny. Ka ity kosa aloha Photoshop dia tsy haiko tonona hoe olona manaratsy ny Wendy na inona ny tiany. Zao le vonteneniko tamin'ilay vidéo omaly, tsisy afa-tsy zao no mahastara modelina ankizy vahafanina. Ny vodiny mandeha aloha. Ka ity aloha ohatran'ny karazana Photoshop raha fahitako an'ilay izy e. Dia tsy fantatra aloha. Koa daholo nareo, tadinareo ve kay ito pub ito? Dia hainareo ve fa maro be ny soa vitan'ny Wendy Catalina? Na ny bisikileta ny dadabe io izy dia ireo vehivavy lehibe telo ireo ka mbola nampiny tena mbola maro sy betsaka tsy hitantsika eto amin'ny réseaux sociaux tony. Fa tena amintsika tovovavy tia manampy. Je sais qu'elle est une femme forte et aussi une intelligente, belle, gentille, courageuse. Za makandrihatra amin'ny farany chérie. Azadino ndraiky izy fa misy farany aneny rasy dia tena marina aloha izay. Amin'ny ankapobeny le hoe resaka mampiseho vody aloha tsy hoe samy mahay milely daholo antsika rehetrarehetra rehefa any ambony fandriana na dia lasa vehivavy tsy maintsy hoe milely daholo fa mampagaga ny malagasy raha vao hoe mahita fory anankiray eto amin'ny Facebook tonga dia raikitra le izy tonga dia hito ataony hoe partagena. Tsy mahagaga hoe fa maninona moa izany le izy ny atao an'izany. Any andafy nefa zareo na mahita raha io le eny manisy sira ihany aloha ny rehetrarehetra fa mbola tsy nahita aloha hoe mpivady ny saraka dia nalefan'ilay ry ato amin'ny Facebook ny sary vadiny sarin'izy hoe milelany ambadika mbola tsy nahita aloha. Fa le malagasy ihany manondrana sy mikondra mahita zao karazana zavatra rehetrarehetra zao dia tsy hay mihitsy. Dia zay zareo manaraka indray za koa ity misy vidéo miboridana, misy feo tsara mihitsy, saingy somary maizimaizina fotsiny. Ny tena moa mainty be, tsy mahasarotiny raha partagena satria olombelona tena tsy maintsy misy fahadisoana. Karaha mainty na fotsy isolana zany io fa zany. Ka ito kosa aloha raha ohatra manany andray izy nanana publication teo raha fantatra loatra. Samy manana bavy ihany nateraky vehivavy ihany tsy excuse mihitsy zany amiko. Tsy andatsan'ny olona tsy misaina manao foana. Vady an-trano ve tsy atokisana? Bien sûr atokisana ny vady fa tsy voatery menazy ny sary lava tainao.
mba mangina rehefa tsy manaiky hoe afendranany regny. Amin'ny ankapobeny aloha zareo isika amin'ny sopapa zany le ho an'le malagasy tia hijery vody isan'andro. Be de be nge miditra any amin'ny Google any sika de be de be ny sita mpilalao vody any de raha ohatra ka hoe te hanararaotra isika rehetrarehetra hoe te hijery vody de any be de be any de mahita foana isan'andro. Fa tsy haiko hoe maninona sendra vao mahita olona anankiray mampiseho vody atao Facebook de ripaka be. Ohatran'ireny nahita anjely reny ny malagasy nefa vody anankiray no hita. Mahagaga, za de tena gaga mihitsy. De zay aloha. Zay ny afatra ampitaina aminareo. Misaotra betsaka ho anao samy laza marina sady mampalahelo mihitsy zava-misy raha toa ka tsy miezaka manao zava-marina mba hampandroso ny niveau izay te avoatra amin'ny fiainana. Fa raha resaka tsy misy lavanazy de be mihitsy ny pakafika zay no hitako. No tena hitako tsy mampandroso ny sasany. Ka io moa samy manana eritreretra samy manana tiany ny olona rehetrarehetra de samy mizaka ny agigeny sy nataony ihany koa. Za kosa aloha mahita hoe fa raha mbola artiste tanora mendrika de Denise. Sa nisy azy? Dinona koa zany iviran'ny Denise amin'ity efa Wendy ny resaka de mbola misy mampiditra Denise indray. Tezitra amin'ity eo Denise fa mba marina kosa aloha zany amiko toa tsy mpanakanto intsony fa mpanambody, dia fitafy, tononkira, fiainana. Tokony mba mieritreritra ny tanora fa zareo ani fa lasa be voly manana trano vato daholo ary mitana varotra goavana be. De amin'ny ankapobeny zareo tsy voatery malagasy any ange zareo no mampiseho vody sy ny nono sy rehetrarehetra fa raha mijery clip rehetrarehetra ny ivelantsika de manao an'izany. Tsy hitako aloha zay maharatsy anazy raha ohatra anahy zay aloha no tiako so fijeriko anazy fa samy manana ny tiany olona rehetrarehetra. Raha ohatra ka mety aminareo de afaka raisinareo ka raha tsy mety aminareo de afaka tsy raisinareo fa raha amiko manokana na mampiseho vody na mampiseho nono ara de tsisy maharatsy an'izany. Tamin'ny andro baiboly ange zareo mibrida ny Adamaseva. Amin'izao fotoana izao nefa vao misy fory anankiray mibanaka de tapaka daholo ny tenda malagasy tapahako ny anahy. Tsy haiko hoe inona le olana zany. Ohatra zareo andeha ampiseho akoho ny anahy rangahy hijery ve nareo ampiseho aketo zao de zao. Ampisehoko MP hoe aloha tsy hoe MP ka soraty amin'ny commentaire hoe hijery de aveo rehefa aorian'ity vidéo ty de ampisehoko le izy aveo. Rehefa betsabetsaka ny commentaire nareo vao ampisehoko fa raha vao tsy ampiseho tsy betsabetsaka ny commentaire de tsy ampisehoko sa ampisehoko zao de zao. Mivoana indray le resaka fa tsy le te tapitra angaraka ohatra mbola be de be aloha commentaire ka zay le mahavoanareo manao culte de la personne aveo diso fanantenana. Samy manana ny anjarany olona rehetrarehetra. Kibo be voka-seho ihany lay bridana aveo ny tanora mendrika. Samy manana ny tiany mba marina kosa aloha izany amiko. Za tsy fanatika mpiaro ny hevitra ao fa eto kosa de momba 100% satria ny diso de diso fa ny marina foana. Ireny moa ny vidéo hitany ankizy mivoaka masoandro nefa ny artiste natao mpampianatra sy modely. Ka io ange ny olona rehetrarehetra nefa ry zareo de milely daholo any an-trano any. De tsy haiko hoe raha vao ohatra mahita olona milely aty ivelany hita partage raky ny publika de marary anto daholo ny malagasy. Tsy mazava. Zay rangahy tsy lava be roatra ny resaka tonga de ampisehoko ny anazy zao de zao raha ohatra ka tianareo le izy raha tianareo de soraty amin'ny commentaire hoe tiako be de alefako le vidéo aveo ampisehoko ny anahy. Ry Big Amdiry mampiseho, ry Wendy koa mampiseho de zay koa mba ampisehoko. Sa ahoana ozy nareo? Zay bonne chance daholo tsika rehetrarehetra inasam-boasa aloha.